ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehafana tratra ity alarobia fahenina ambin'ny folo ny volana desambra ity manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliany amintsika amin'izao akatoky ny krisimasy izao ary dia ny fiadanan'ny tompo izay mihoatra noho ny faharana rehetra ny anjaka ao amintsika ny valahatra mofanantsika anio dia ny matitoko faraika ambin'ny folo matitoko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo matitoko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo fakititra anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany fa nafenonao tamin'iny sy ny manantsainy zany zavatra zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika iny raiky fa izany no sitraponao ny zavatra rehetra natolotro ny raiko aho ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka ny onazy makanisa ty amiko ianareo miasa fatra sy mavesatretana fa izao nanome anareo fitsaharana etony zioko ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Jesosy rehafana no manao zany antso zany eto ary vahoaka tao anatin'ny fahampiretana na zioga maro isan-karazany no noentina no ny antefany zany antso avony Jesosy zany. Ny vahoaka izay itoriany Jesosy ny filazantsara na ny vahoaka izay mamaky ny filazantsara ny Matio dia vahoaka jiosy izay tratry ny herim-pamoretana sy ny fangiry firiana ary ny fanjanahantany romanina. Vahoaka izay tsy zatra loatra nahita fahantrana ara-novo tsy tokony adonoantsika fa ny lamina momba ny toe-karena sy ny fandamina-piaramonina jiosy na dia misy fahantrana aza dia tsy fahantrana latsapaka loatra. Eken'ny jiosy fa misy ny fahantrana fa ny rafi-piaramonina sy ny rafitra toe-karena napetraky ny testamenta taloha dia efa rafi-piaramonina misoroka betsaka ny fahantrana marina loatra fa misy ihany mahantra ireo kamboty ireo manantena ireo mpitondra tena ireo sy ny sisa rehetra dia mety ho tratran'ny fahantrana fa amin'ny fotoana izay natongavany Jesosy ho nofo dia tena efa latsapaka mihitsy ny fahantrana atao amin'ny fiarahamonina jiosy ary fahantrana ara-tsaina fahantrana ara-nofo fahantrana ara-panahy fahantrana ara-tsaina satria zanatany izy ireo ary ny civilisation na ny toe-tsaina romana ny toe-tsaina zao tontolo zao no tafatsofoka atao anatin'ilay firenena izay nofidian'Andriamanitra dia niteraka fahantrantsaina fahantrana ara-nofo koa satria ilay herim-pamoretana ny fanjanahantany izay naka ny arena sy nampiasa amin'ny fomba tsirariny ny vahoaka jiosy dia niteraka fahantrana fahefan'ny mpamoretra fotsiny ohatra fahantrana ra-panahy indrindrindrindra satria tsy dia afa nivelatra dia manahoana loatra ny fivavahana jiosy ary fivakivakisana ara-piaramonina misy ny miandany sy tsy miandany amin'ny mpanjanahantany romanina misy ny ataontsika hoe vahoaka izay sady hiarany trindry azo lena nefa ny mandeha tsy maintsy manompo ny fanjakana romanina vahoaka voazarazara vahoaka very fanahy mbola velona raha tsorona dia zao vahoaka mitondra na manana eta mavesatra. Reo vahoaka manana eta mavesatra ireo no tenenin'ny Jesosy manao hoe avia ty amiko fa izaho hanome anareo fitsaharana. Ina ilay fitsaharana resahan'i Jesosy eto ry havako? Ilay fitsaharana resahan'i Jesosy eto dia lay fahatony po lay fedanam-po lay fanafahana amin'ilay herim-pamoretana ara-panahy lay fanafahana amin'ilay onjam-piainana nateraky ny fanjanahantany romanina. Dia Jesosy eto no miteny hoe makanisa ty amiko fa omeko fitsaharana.
dia hatrany amin'ny androny Noa ny olombelona no efa nitady fitsarana. Hatrany amin'ny androny Noa ny olombelona, hitantsika fa raha vao nanota ny olombelona dia efa nitady fitsarana. Hatrany amin'ny bokin'ny Genesis dia efa nitady fitsarana ny olombelona. Ary dia ny teny hoe Noamo dia fitsarana. Efa anelohan'izany ny olona dia efa nangetaetana zany hoe fitsarana zany. Lameka zay rain'ny Noa dia rehefa niteraka dia miteny hoe ndeha ataoko hoe Noa na fitsarana. Any amin'ny bokin'ny Genesis ny olona vao tafiditra ny fahotana Genesis 9 dia efa nangetaeta fitsarana ny olona. Ary ny soratra masina manontolo manomboka amin'ny bokin'ny Genesis zany, Exodus, Leviticus, Deutéronomie, Numérie, boky rehetra dia maneho zay fitadiavan'ny olona fitsarana, tadiavany Lameka zay. Ka notononony tao amin'ny Noa. Aty amin'ny Matthieu 7:20 Jesosy no miteny manao hoe aty amiko fa misy fitsarana. Mamakivaky ny taonjato maro zany ny zanak'Israely, namakivaky tantara maro ny zanak'Israely nitady fitsarana, fa hoy Jesosy manao hoe ao aminy ihany no misy fitsarana. Afaka malala karazana ady maro natrehan'ny zanak'Israely, ezaka inona ny tsy efa natao tao anatin'ny tantara fa tsy nahita fitsarana mihitsy izy. Eto kosa Jesosy dia miteny manao hoe tonga ilay fotoana andraisanao ny fitsarana. Zany fitsara zany nefa afaka malala dia asehon'ny tompo fa nafenina tamin'ny endry sy ny mana-tsay. Na ny marimarina kokoa nafenina tamin'ireo mihevitra fa amin'ny alalan'ny saina, na amin'ny alalan'ny hafetsena, na amin'ny alalan'ny materiel no azahoana ilay fitsara. Dia misaotranao ao izy fa nasehonao fa takatry ny zaza madinika, takatry ny olona tsotra zany fitsara zany, fa tsy takatry ny olona mihevitra fa manana zany amin'ny alalan'ny sainy sy amin'ny alalan'ny herin'ny maha-olombelona azy. Nandritra ny taonjato maro ary nanomboka teo amin'ny Noa dia betsaka ny olona nitady fitsarana fa tamin'ny alalan'ny sainy fotsiny ihany. Azany mety mbola hitantsika diavana amin'izao taona amin'ny faran'izao dia betsaka ny olona manomana programa sy fandaharam-potoana hitadiavana fitsarana hitsenana ny taona vaovao. Programa inona ny tsy efa atao hitadiavana fitsarana, hitadiavana fiadanana fifaliana. Programa inona nefa ataon'ny olombelona zao manomboka dia ataontsika manomboka raty amin'ny krismasy dia efa mandeha ny lamina isan-karazany. Lamina hitadiavana fitsarana, saingy fitsarana tsy mateza nefa zany. Fitsarana olombelona ihany. Tsy ratsy akory no mety ho fandaminana isam-pianakaviana ry havako. Tsy ratsy akory no hoe andeha hisinda, anao vakansa, anao sakafo, anao fiarahana atsiaroa, fa tadidio fa tsy tena fitsara zany, fa ny fitsarana ao am' Jesosy ihany. Raha tena tianao no ahita fitsarana amin'izao faran'ny taona, tao anatin'izay azakazaky ny Covid nandritry ty taona ity zay, tao anatin'izay azakazaky ny fihiboana sy ny fangirifirina tebiteby, saronana dolo na vava, ny fenona dolo na tanana gel, isan-karazany azakazaka mafy, fiferotanaina sy ny sisa rehetra tebiteby, farana ny taona ry havako, mila fitsarana ianao. Dia zao ataovy eo amin'izany fitsarana zany Jesosy. Ataovy eo amin'izany fitsarana zany Jesosy. Ny tena fitsarana dia ao am' Jesosy. Ny tena fahatoniana dia ao am' Jesosy. Aza manao fety tsisy an' Jesosy zany an'ity taona ity. Aza manao fety na faran'ny taona na krismasy ka tsy ao Jesosy mandalo zany. Vao mainka avizanana no entin'izany ho anao. Raha fety tsisy Jesosy zany, vao mainka avizanana sy tebiteby sy korotana azy. Fa na mety fety tsotra ary no ataonao amin'ity taona ity, na mety fety andeha ataontsika hoe maha-olombelona mety maivana angamba, fa raha eo Jesosy zay ny tena mampisy fitsara. Noho zany asao Jesosy amin'izay fety ataonao amin'ity faran'ity taona ity dia ho hitanao fa marina io teny hoe fitsarana izy. Fa hoy Jesosy manao hoe entiny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miazona-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahy nareo.
inona lay fitsaharana fanekena hitondra ny entan' Jesosy ny ziokan' Jesosy ny olona rehetra dia manana zioka ho tsika dray maka tamin'ny mofinaina teto tsisy olombelona tsy manana zioka zany manana zioka daholo ny olombelona rehetra ary na Jesosy dia manana zioka eto lay zioka le sahantsika dia lay adidy lay zara-fanompona lay andraikitra lay fifaliana dia hoy Jesosy manao hoe eto aty ny ziokanao etiko ny entanao zany hoentin'i Jesosy ny entin'i Jesosy manaiky fanakalo zioka aminao zany Jesosy namany marina kokoa miteza ny ziokan'i Jesosy iarahana mitondra ny ziokan'i Jesosy apetraka eo aminao ny omby masy taloha rehefa mizioka dia fatantsika fa omby roa no mizioka anankiray dia hoy Jesosy manao hoe avia miaraka milahatra zioka amiko ka ianao tahaka ny omby sanatria ny anankiray mitondra fanakaiky zany dia milahatra dia zioka anankiray no entin'ny omby anankiroa dia hoy Jesosy entony ziokako zany hoe miaraka mitondra zioka amin'i Jesosy zany ianao dia izy no mitondra ny zioka Jesosy zany no mitondra ny zioka fa tsy ianao zay le hoe entony ziokako entony ziokako zany hoe aza ny ziokanao no vesaranao aza manaiky vesara ny ziokanao fa avy raha hitondra zioka ihany dia avy miara mitondra ny zioka koa Jesosy amiko amin'izay fotoan'izay ny ziokan'i Jesosy no entinao dia raha ny ziokan'i Jesosy no entinao dia maivana le zioka satria Jesosy no efa mitondra azy ny fitsahara zany dia avako malala dia zao tsy fanekenao hanala ny ziokanao loatra fa mifanekenao hitondra ny ziokan'i Jesosy tsy fanekenao andositra ny ziokanao koa zany ty hitondra ny ninona mamaka tsisy olombelona tsy mitondra zioka fa ny fanekenao kosa handray lay ziokany Jesosy fanekenao hiara mitondra ny zioka ny Jesosy aminao inona ny ziokan'i Jesosy ziokan'ny fitiavana nge inona ny ziokan'i Jesosy ziokan'ny fifaliana nge ny fitsahana le avako malala dia zao fanekenao hoe tompo za dia manaiky hiaraka aminao manaiky famatom-piainana aminao amin'izao taona farany zao le avako dia zao mezaka za mandray ny ziokan'i Jesosy fa io no antsoina hoe fitsaharana mezaka za miompi-piainana amin'i Jesosy fina atao hoe fitsaharana raha ohatra ka miombo jioka amin'olo-kafa ianao dia tsy tsahatra fa tsy mimenimenina aminao io olo-kafa miombona zioka aminao io hiavonavona aminao handatsanao zay mahatonga ny tompo miteny raha izange miombona zioka aminao ka maivana ny entako hoe dia tsy mandatsa akory aho tsy maneso aho fa raha olona fa miaraka miombona zioka aminao dia zao handatsanao hanesonao hanaraby anao izy miteny akinao tsy manao ninina akory za foana no mitondra za vizaka miara mitondra nyty zioka ty aminao za trotraka inao tsy manao ninina akory velompotsiny toana-potsiny sy ny sisa rehetra mety latsa no azonao fa Jesosy tsy manao anao an'izany latsy zany zay mahatonga antsika tsy manana fitsarana ry havako tsy manana mpitsarana tsika satria tsy miombona zioka amintsika Jesosy fa izao tontolo zao miombona zioka amintsika zao tontolo zao anefany mandatsa atsika zao tontolo zao tsy mahazaka atsika zao tontolo zao tsy manana mpandeferana zao tontolo zao tsy manana fahalemem-panahy zao tontolo zao tsy manana fahatsorana zao tontolo zao mitsara anao zao tontolo zao manameloka anao eo akaiky anao zao mitondra zioka miaraka aminao fa esony ianao latsainy ianao raha menjery ianao tsy areniny raha asolafaka ianao esony raha reraka ianao tsy apiny raha avizany ianao tsy toanany dia hoy Jesosy raha ohatra ka miara mitondra amiko ny zioka nge ianao dia zao hoe za tsy mandatsa anao raha reraka ianao za tsy manometsiny ianao raha kivy ianao za tsy maneso anao raha mitomany ianao fa avy aty amiko ry avaka malala amin'ny farana ny taona dia Jesosy eto manao antsoavo makanesany aminy izy lay fitiavana izy lay azonao antsona amin'ny fotoana rehetra izy lay tsy mba maneso atsika ao anatin'ny fahasairana atsika izy lay tena fitanana izy lay tena fitsarana manaovara fety manomana fety amin'izay azonao atao amin'ny fianakaviana fa izao azao koa Jesosy hiaraka aminao fa ho amin'ny tena misy fitsarana sy fitanana ivavakasika tompo misaotra anao zahay fa nanety teny ianao ka nanaiky hitondra ny ziokanao ho ziokanay nanaiky hitondra ny ziokanaiky ho ziokanao
dia ziogan'ny fitiavana ny manjary ainanay miombona zioga aminao zahay ka zakanay ny eta-mavesatray satria ianao no mitondra azy tsy mba mandatsa anay ianao tsy mba maneso anay ianao tsy mamela anay irery ianao mifarana ny taona tompo afaka tapabolana dia mandre zany antsonao zany zahay antso manafaka antso mampahiry dia indro zay tompo mamarana ny taona ao anatin'ny fitsaharana satria manana anao ka zay rehetra mety napalahilo anao nataonay tamin'ity taonay ity dia ifonanay aminao fa tsy anao amin'ny fitsaharanao zahay tsy anao amin'ny fiadanam-ponao zahay ny tebitebinay ny taotray ny ahianay dia entinay tompo ho avalony ity taonay ity satria efa manao antso avy aminay ianao hoe hitondra ny eta-mavesatray dia mametraka ny herinandro faraparana n'ity taona ity zahay eo mba ny fahasoavanao izay homaninay amin'ny maha olom-pianakaviananay amin'ny maha olom-piangonana anay amin'ny maha olom-pirenenanay hifalianay amin'ny mpiarabelona aminay Jesoa dia tahio mba ho fitsarana satria ao koa ianao misaotra Jesosy fa afaka metraka ny fiainana eo ambany fitahinao zahay